Toy ny telo agosto avy fankalazana ny taom-baovao malagasy sy ny alamady araka nambarin'ireo matoa feno mpanandro ny lehilahy misy araka izany ny hetsika natao amin'io andro io eny Ankazo Malaza Mboimanga eny toy izao ny fanazavana. Ny anaterany zay zany dia anatanteraka ny taom-baovao malagasy amin'ny fahatenin'ny volana aogositra tsy sanatsy hoe hafa izy io fa toy an'ny 9 jolay agny mba hankalazaina zany sy halavaina anazy mba manamarika marina fa hoe mitony taom-baovao malagasy ny fahatenin'ny volana aogositra fa ny 9 jolay no tena taom-baovao malagasy izay afanakalazaina tamin'ny asabotsy teo ka ndika ataonay amin'ny 3 zany dia anisan'ny fanandratana ihany koa izy io satria mbola tafiditra ao anatin'ny alamady ary akalazan'io zay eny Ankazo Malaza Mboimanga ary amon'omby vola vita sy zara-mofokena amin'ny tapiavanana ho an'ny vahoaka majinika sy ho an'ny vahoaka rehetra moa zany fa tsy vahoaka majinika ho an'ny vahoaka rehetra izay manotrona sy manolona ao zay fa tsy mitsipaka ary tsy taom-baovao malagasy hafa so mantsy misy ny hevitra indray hoe taom-baovao malagasy hafa indray ny feno le 3 aogositra tsy taom-baovao malagasy hafa io fa taom-baovao malagasy toy an'le 9 jolay teo ny dikan'le hoe alamady zany dia ny volana voalohany teo malagasy izy io nifandraika tamin'ny arabo ary nifandraika tamin'ny arabo zany ary nifandraika tamin'ny arabo ihany koa sy satria mitovy ny fanosana andro ho an'ny arabo sy ny malagasy natonga le alahamady dia le alhamady izay zany le izy tamin'ny andron'ny abibo satria abibo dia raha fananisa andro dia mitovy ny fanosana andro ny malagasy sy ny arabo